Miobeany Jehova ary tany rehetra, manompoany Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akianjany amin'ny fiderana, misaora azy mankalazany anarany. Amen. Raha ny masina tsandiany an-danitra misaotra anao izay satria mbola nikenao iantso ny anaranao ankehitriny. Mitenena Jehova ao fa miaino izay mpanomponao, ary aoka ianao anatrika izao fotoana akasitrahanao izao. Misaotra Tompo no ny amin'ny rasoan'i Jesosy. Amen. Mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafohy ny lalany, ary ny tsy marina hahafohy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny ho amin'ny Andriamantsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka, satria matoky anao izy. Matoky an Jehova mandrakizay, fa Jehova Tompo no vatolampy mandrakizay. Amen.
izao itsika dia hiaraka hivavaka mandohalika ka misy segondra vitsivitsy vavahana mangina dia avy eo tohizako izany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, mbola misaotra anao izahay satria notahianao nandritry ny nemaniny ka hatratra izao sabata izao. Mamelany elikaira io, mamindrafo aminay satria dia mpanota tsy mendrika antso ny anaranao akory izahay. Ankehitriny anefa dia maheno ny vavaka manginao am-ponay tsiraray ianao. Diovy mangatsakatsaka mba ho afaka amin'izany fahotana izany izahay tsiraray avy. Raha andreny feo izay rehefa avy eo dia tsy haheno afa-tsy ny feonao irery ihany izay hoentin'ny mpanomponao izany nefa dia matoky sy mino izay fa ny teninao irery ihany no entiny. Ary mbola mangataka hatrany ny famelana tanteraka ny amin'ny efa vitan'ny lasa vitanay sy ny hoavinay rehetra mandra-piavinao eny amin'ny raha ny lanitra dia olona voadio sy voaray izahay. Dia misaotra indrindra Tompo satria izany ny vavaka angatahanay aminao. Amen. Zay efatra mianadahy ety anoloana izay mirepresente ny fiangonana adventiste malagasy eto La Salle Saint-Cloud dia faly miarabantsika rehetra tratra izao sabata izao. Ny fanorinay dia ny mba hitantsika rehetra fitsaharana voalohany indrindra amin'ity sabata ity, fiadanana koa, fifaliana, fampaherezana koa, fampahery koa itsika amin'ity sabata ity, ary ny fanamasina anie dia hitoetra amintsika tsirairay avy mba ahafahantsika mandray ny fitahiana betsaka izay efa mandray tsika izay nandanitra ho antsika amin'ity sabata ity. Ary raha misy amintsika samban'izay tonga eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity androany dia maniry izay mba handray anazy manokana, koa misy ve tompoko raha tsy madiso dia mangataka azy mba hitsangana. Tsy misy vahintsika androany ary manararoatra koa dia miaraba andreo izay mijery antsika avy any alavitra any via internet. Koa manasa antsika hitsangana fa hiaraka hideran'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao. Jehova manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Oh
mankalaza an Jehova mifanananao sy amin'izay voalohambokatrao rehetra ka dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary hiaotra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata ary hiaotra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Amen. Afaka mipetraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana fanolorana ny fanatitra sy ny ampahafolony isika dia isy fitatazana indroa. Voalohany dia ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony ary ny faharoa dia ho an'ny projet de construction d'église ary tsy hitsangana isika raha tsy efa mitsangana izay ety aloha. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, mbola velom-pisaorana anao ny fonay, ny an'ny fitiavanao anay, ka nitahinao anay nandritra n'iny enemaniny sy ny tantananao ny fiainanay hatramin'izay. Ary mbola tonga eto izay raha eo, manolotra aminao reto fanatitra fisaorana ary mamerina ihany koa ny ampahafolony izay anao ihany. Dia mangataka anao raha eo mba hitay
izany fanatitra sy ampahafolony zany mba fananao masina hitantana hibitsika amin'ireo mpikarakara izany ka mba anateterahany ny sitraponao ary ampandroso ny asanao raha eo ka mba tsy ho ela dia hiverina indray ianao. Dia atao io koa ny projet de construction d'église mba ianao no hialola arana zavatra rehetra ary hanorina izany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Mbola eo am-pitsanganana ihany no anasako antsika handray ny baibolitsika ka maka izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:1-7. Matthieu 5:1-7. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Raha hivavakitsika. Andriamanitra raha handray ny teninao zay amin'izao maraina izao dia mangataka anao mba hanomana ny fonay sy ny sainay ka ho tanolona ka haniriany teninao aneny fifona tsirairay avy. Mangataka aminao zay Andriamanitra mba hitay manokana ireo hitondra ny teninao na ho an'ny ankizy izany na ho anay lehibe ihany koa mba hosoranao aneny molotra izy ireo. Mitenena Jehova ho fa mihaino izay. Amen. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Prêtez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Bonjour les enfants et bonjour les adultes aussi. Vous allez bien? Alors ce matin je vais vous raconter une histoire. Alors c'est l'histoire de tante Annette. Elle était assise dans son salon sur son fauteuil en train de lire quand tout à coup, paf, une pierre venait d'éclater la fenêtre, de traverser la fenêtre et de briser un vase à elle et la frôler. Tante Annette, elle a été connue pour être très patiente et très douce, mais quand elle vit ça, eh ben, elle s'est mise très en colère. Et alors elle a couru à la fenêtre pour voir ce qui s'était passé, qui avait jeté cette pierre, et elle vit une bande d'enfants qui partaient qui partaient au loin. Alors elle se mit en colère et elle dit c'est ça, courez, courez, quand je vous retrouverai, je vous donnerai une bonne leçon et vous vous en souviendrez bien. Quand elle allait refermer la fenêtre, eh ben, elle vit un petit garçon devant la fenêtre, pauvrement vêtu et tout tremblotant avec son béret à la main. Alors il s'approcha et lui dit « Je suis désolé madame, c'est moi qui ai lancé la pierre et je voulais pas faire ça. » « Comment ça, tu voulais pas faire ça ? » « Je suis vraiment désolé, madame. Et
Tante Annette, elle était assez âgée et elle avait l'habitude des enfants, elle les aimait beaucoup et elle les comprenait. Alors elle le regarda un peu et elle l'invita à entrer. Regarde tout ce que tu as fait, tu as cassé un vase à moi et ma vitre est toute cassée. Je suis vraiment désolé, madame, je voulais pas du tout faire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je pourrais peut-être essayer de vous repayer tout ça. Et comment comptes-tu me repayer tout ça? Eh bien, le soir, je vends des journaux et je pourrais vous donner de l'argent pour rembourser tout ce que j'ai cassé. Ah bon? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pierrot. Et tu as des parents? Je vis avec ma maman. Et tu penses qu'elle sera d'accord pour que tu repayes? Eh bien, ma maman coule la journée et je travaille le soir, je vends des journaux et je pourrais ramener un petit peu de ce que je gagne pour rembourser chaque semaine. Très bien, dit tante Annette. Alors, il demanda combien je vous dois pour tout ce que j'ai cassé. Eh bien, la fenêtre, environ 10 € et le vase, 5 €. Non, c'était un vase que j'aimais bien, allez, 10 €. Ça fera 20 € en tout. Alors, Pierrot s'en alla et s'excusa encore une fois. Je suis désolé, madame, vraiment désolé d'avoir tout cassé. Alors, il rentra chez lui, apeuré de ce que sa mère allait dire. Et il rentra donc et raconta tout ce qui s'était passé à sa maman. Alors, après avoir tout raconté à sa maman ne se fâcha pas, mais se mit à genoux avec lui et pria le Seigneur pour qu'il garde Pierrot et qu'il pardonne ce qu'il avait fait et pour qu'il soit un enfant sage et qu'il ne recommence plus. Alors, voilà, Pierrot travailla et après une semaine retourna voir tante Annette pour lui rendre un peu d'argent qu'il lui devait. Et tante Annette fut très contente que Pierrot soit revenu pour lui payer un peu l'argent qu'il lui devait. Et de semaine en semaine, chaque jour, eh ben, elle fut de plus en plus contente de voir Pierrot qui était très dynamique pour rembourser sa dette envers tante Annette. Et elle invita même à rentrer, à manger un petit gâteau et boire du lait. Et voilà, le dernier jour où Pierrot revenait avec le reste de l'argent, eh ben, il était tout content. Il se disait enfin, j'ai réussi à rembourser tout l'argent que je devais à tante Annette. Alors voilà, il rentrait, il donnait l'argent à tante Annette et lui disait voici, j'ai enfin tout l'argent, tante Annette. Et tante Annette était très contente. Alors voilà, elle prit l'argent et elle lui disait attends, je reviens. Et elle alla chercher un carton et elle lui disait et elle lui donna. Tiens, voici un carton et à l'intérieur du carton, il y avait un manteau très chaud, 3 chemises, des t-shirts, des chaussettes qu'elle avait cousues elle-même et des chaussures. Alors là, Pierrot, il était très content. Alors il lui dit merci, il ne savait pas quoi dire. Merci, c'était trop peu pour tout ce qu'elle lui avait donné. Et tante Annette dit tiens, c'est pour avoir remboursé ce que tu avais cassé. Et l'argent que tu as remboursé, je l'ai mis dans la poche de ta veste. Je ne comptais pas la garder et c'est un cadeau pour toi, pour Noël, voilà. Alors Pierrot était très content et il rentra chez lui et il s'excusa encore une fois
désolé tante Annette, je recommencerai plus. Et voilà, il rentra chez lui et il montra toutes ses affaires à sa maman et il était très content. Voilà. Donc, cette histoire elle montre que quand on fait des bêtises, déjà, faut pas s'enfuir en courant, faut venir s'excuser de ce qu'on a fait ou si on a fait mal à quelqu'un. Et tante Annette a été très gentille avec Pierrot, même s'il avait cassé, et ben, on a vu que Pierrot il est reparti avec au lieu de partir avec des dettes à payer, il est reparti avec son argent et avec plus encore plein d'habits. Et c'est comme ça que Dieu nous donne quand on lui rend ce qu'on lui doit. Misaotra nisaraka feno fiadanana i Pierrot sy tante Annette. Inona ny antony? Pierrot nahay nangataka fa mialaky heloka, tante Annette kosa nahay namela heloka. Hitantsika eo amin'ny toteny rehefa avy eo fa mitondra fiadanana tokoa izany fifamelan-keloka izany. Miaraba antsika rehetra zao sabata masina izao indray, ary miaraba ireo izay mivantana ity toteny izay atao ankehitriny ity. Tompony ombantsika tsirairay avy na ny eto toerana, na ny any tokantrano, na ny any amin'ny hôpitaly izay rarina indrindra ny tanan'ny tompo no ka anasitana anareo izay any amin'ny hôpitaly raha toka misy izany. Amen. Ivavaka isika. Raha eo mbola miantso ny anarano izahay, miantso ny fanahinao mba hidina ameno ity fiangonana ity, ameno ny fony tsirairay avy ka hiaino ny teninao, ny feonao izahay. Koa dia mitenena ray malala fa miaino anao izahay. Minaran'i Jesosy. Amen. Indray andro mpanjaka anankiray teo amin'ny toerana izany, teo amin'ny fanjakana iray. Niantso mpanao hosodoko rehetrarehetra tao amin'ny fanjakany mba handray anjara amin'ny fifananana hosodoko izany mazava ho azy, ka rehefa vita ny fifananana dia azahoana loka lehibe izany fifananana izany. Inona ny lohahevitra amin'izany? Lohahevitra nasain'ny mpanjaka no tantaraina ao anatin'ny tabilao na ao anatin'ny hosodoko dia momba ny fiadanana na la paix amin'ny teny frantsay. Ataony haingony lapany izany izay hosodoko voafidy eo. Maro nanoana ny antso mpanjaka, ka dia rehefa maro moa izany ny mpifaninana dia sahirana mifidy ny mpifidy izany. Ka sahirana eto mpanjaka satria be da be izany no namaly ny antso mba haneo hoe amin'ny sary izany hoe toa hoe fiadanana izany. Tao anatin'ireo hosodoko maro be dia nifidy anankiroa ny mpanjaka, nifidy sary hosodoko anankiroa izany. Ny iray toerana hitantsika amin'ny sary
dia ho azontsika tsaina ny momba ity hosodoko anankiray voalohany ny fisafidianana ity toerana milamina toerana misiotsika eo ny vorokely mitoerana misy rano milenideniko mahafinaritra zay zany ny sary anankiray maneho ny izay nangatan'ny mpanjaka hoe inona ny atao hoe fiadanana. Ny faharoa kosa dia sary maneho riandrano kaskady tsy hitantsika eto moa zany fa ao amin'io sary io dia ny orana koa dia manao ny ataony ny oram-baratra sy ny sisa. Zay ny sary anankiray. Rehefa nandinika lalina iray asa tanana ny mpanjaka dia nisy zavatra tsikariny tao anatin'ity sary hosodoko faharoa ity. Inona ny zavatra tsikariny tao? Na tsikaritra izy vorokely, sary vorokely efa nalabiaziny zany tamin'ny solomaso angamba na tsy haiko na lehibiaziny tsara izy dia nahita vorokely tao anatin'le sary izy, tao anatin'le riandrano zany dia misy ratsakazo, misy vorokely ao anatin'ny oram-baratra. Ireto vorony reto hitantsika ny sary tsy taitra izy na dia eo aza ny oram-be na dia eo aza ny oram-baratra fa mahandro fahizay sy milamina tsara ary tsy nanay hoe lay riandrano izay amely azy, tsy nanay ny oram-baratra izay miraraka, tsy nanay ny zavatra izay mety amely azy. Inona ny fanazavan'ny mpanjaka izay safidin'izay? Ny safidian'ny mpanjaka dia ity faharoa ity. Nazavain'ny mpanjaka fa ny tena fiadanana dia tsy hoe izay hita eny amin'ny toerana milamina sy mangina, tsy misy mpanengelina, na koa hoe toerana lavitry ny olana sy ny kotaba, na hoe toerana lavitry ny fahoriana sy ny fangirifiriana. Fa hoy ny mpanjaka hoe ny fiadanana kosa dia izay manjaka ao am-ponao ka mahatonga anao toy ny manjakariva, na dia mandalo loasa aloky ny fahafatesana aza, na dia mandalo olana aza, na dia misedra zavatsarotra maro samihafa aza. Ary izay no fidianany an'ity sary maneho ny tena fiadanana ity, fa na dia ao anatin'ny olana aza dia mahita fiadanana tahaka an'ireto vorokely anankiroa ireto. Fiadanana ao velako anareo ozy izy ny tompo ao amin'ny Jaona 4:10 ny 7:20. Fiadanana ao velako anareo, ny fiadanana nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, ary aza malahelo na matahotra ny fonareo. Novakiny anabavy anaty eo fa sambatra ninona mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay dia misy ny atao hoe bienheureux ceux qui procurent la paix. Zay zany le mpampiavana mitondra fiadanana ho an'ny hafa satria izy ireo no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ka io fiadanana io, pe io no hoentina ho dindiniantsika eto androany. Amin'ny teny grika misy manana anarana hoe Irène avy eto. Tsisy a. Teny grika dia miteny hoe Irénée, izay midika amin'ny teny frantsay hoe Irène, adika amin'ny teny gasy hoe fiadanana. Ka isika rehetra zany dia tokony ho Irénina vavy, Irénina lahy eto amin'ity fiangonana ity, ary any amin'izay misy atsika rehetra any mba aninona hitondra fiadanana ho amin'izay olona fanerasera amintsika. Amen. Ka amin'ny teny Hébreu indray ny atao hoe fiadanana dia inona? Shalom. Shalom. Ary io dia natao hiarabana ihany koa. Zany hoe fiadanana ho anareo shalom ozy izy ny jiosy. Tamin'ny talata izay dia tary amin'ny fanasan'ny fiangonana rehetra izay misy atsika ity sy ny fiangonana katolika eto manodidina eto lasety Saint-Cloud sy ny Saint-Cloud zany. Nanao ny hira izay tany tatitra kely ilay tanàna masina nantoany tany akapela satria izay dia enina ny tany. Ny zavatra misy dia zao zavatra nafinaritra dia nanoheny amin'ny fon'ny olona
ilay akapelana tao ary nisy mihitsy no ny teny fa andeha ho ato amin'ny fiangonantsika hijery izany fiangonantsika malagasy zany dia efa azontsika moa zany ny kontakta ka dia misy manantentsika fa ho avy io madama io teo ivelany teo dia nalaza ity saloma ity satria ny tenin'ny pasteur Agnès izay fantatsika izay hitatsika faneraseransika atao amin'ity fiangonana ity dia zao io saloma io no vetivetesina ary izay rehetra teo na grika io tsy grika moa zany na katolika io na adventiste io na protestant io na orthodoxe io zany hoe teo daholo zany dia zao mifampiaraba tamin'ny alalan'ny saloma izao tontolo zao raha sy anavavy malala dia mitady fiadanana mitady fandriampahalemana amaika fa isika izay natsona hoe zanak'Andriamanitra tokony hikatsaka lalina izany atao hoe fandriampahalemana zany dia le saloma zany hoe ity saloma ity dia tokony eo ambavatsika mandrakariva ary efa fakaitika dia saloma ho anao rahalahy marin saloma ho anao tsika rehetra zany amen ka andeha ny soratra ny litera tsirairay amin'ireo dia ho fakafakaitsika zany hoe misy litera firy ao enina dia mahareta kely ary misy somary lavalava kely misy fohifohy amin'ireo litera ireo ny anazavatsika azy fa acronyme moa zany no ilazany azy amin'ny teny frantsay ka hiditra amin'ny litera S isika araka ny eritreritranareo inona ny litera S amin'ny teny frantsay fa avy eo azavatsika amin'ny teny gasy S santé inona solidarité service rahalahy mety eo dia nanao défi anisan'ny service atolotra ny hafa izany défi nataony rahalahy me zany amin'ny teny gasy dia atao hoe firaisan-kina firaisan-tsaina ary koa asa fanasoavana zany hoe le service manasoa ny hafa tahaka ny ataon'ny secours adventiste sy isika rehetra mihevitra izay mahasoa ny hafatrany ary mandray ny toeran'ny hafa izany hoe miarakory amin'izay ory dia miaraka mifaly amin'izay mifaly miara-marary amin'izay marary tsy hoe akory ireo olona izay mifankazo amintsika ihany na izay olona tiatsika ihany no anaovana izany service izany na asa soa izany fa ny olona rehetra izay mifanena amintsika ny olona rehetra tsy akanavaka Romanina toko 12 ny 9:20 Romanina toko 12 ny 9:20 dia hoy ny teny rehefa hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy manazavana izany atao hoe service sy solidarité izany raha azo atao dia ataovy izay iavananareo amin'iza amin'ny olona rehetra tsisy akanavaka hoy ny teny gasy hoe raha tohina ny aty dia marary ny afero ho amin'ny vazaha mety tsainy zany tanana visy havanana ka izay didiana marary trano atsimo sy avaratra izay tsy malena hialofana izany firaisan-kina izany rahalahy sy anavavy malala izay mahamalagasy ny malagasy mahaisikatsika ary tokony mahaolona ny olona dia ny firaisan-kina dia izany firaisan-kina zany mitarika ho amin'ny fanaovana asa mitarika ho amin'ny fanaovana fanampiana ho an'izay mila izany ohatsy ray maneho izany izay niseho tao Kapernaume inona no niseho tao Kapernaume ao amin'ny Marka toko 2 ny 1:2-4 Marka toko 2 tsy soratra eny fa toko sy andininy fotsiny sokafantsika ny baibolontsika Marka toko 2 ny 1:1-4 ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo ary no niditra tao Kapernaume indray izy Jesosy io rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona amin'ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny alohan'ny varavarana aza ary izy nitory ny teny taminy 3 ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary palisisa ho eo aminy izay nolanjainy nefada eto zany miseho solidarité firaisana firaisan-kina nitondra anankiray marary paralysisa raisan-kina hitondra olona mila fanampiana ho eo amin'i Jesosy ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy no ny abetsahan'ny vahoaka dia inona no niseho na nesorany ny tafon'ny tranony toeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriny
izay nandriny ilay marariny palesisa. Inona hitantsika eto? Efa da izay miresaina. Samy tazona, raha hitantsika ny tantara, samy tazona tady. Efatra aby amin'ilay fandriana, sisiny efatra, ny zorony efatra zany amin'ny fandriana, izy efatra lahy ireto. Ka zao, rehefa nitady hevitra izy satria tsisy idirana tsony amin'ny varavana, dia navahana ny tafo, haitsika ny tantara, dia nampidinina teo izy. Inona ny zavatra mety hitranga amin'ny fampidinana ity marariny palesisa ity eto? Ntsika rahalahy ibama to satria fatan'ilay tantara, ary eninay tany amin'ny fivorian'ny l'olona sy ny diakona. Mahafinaritra ilay izy ho azontsika ampiarina. Raha toa ka samy manao ny tiany atao ireo efa da ireo ampidina le marariny palesisa ao amin'ny Jesosy, inona ny zavatra mety hitranga? Ray mitarika, ray mba samy zay manao zay tiany atao, inona ny zavatra mety hitranga? Mety ho tonga eo amin'ny Jesosy ihany le marary, fa maninona? Mety marary kokoa noho izay satria mety ho tapaka ny tongony, satria enjera amin'ny tany izy. Inona ny zavatra tiana ho azo amin'izany, ho tiana hisariana antsika? Ny firaisan-kina dia mitarika firaisan-tsaina. Firaisana amin'izay zavatra tokony atao, mitovy avokoa ny tokony atao, amonjena ny hafa izay mila famonjena. Ary dia tonga soamantsara teo amin'ny Jesosy ity ranamany ity, satria nahoana? Niara-nisa lahy ireto efa da ireto nitondra ny izay mila fanampiana. Zay le solidarité, miampy servisy. Ny vokany fahasitrahana ara-nofo sy ara-panahy. Ary mino marimarina fa nitondra fiadanam-po ho an'izy efatra amin'ny rahalahy izany zavatra nataony izany, ary indrindra mitondra fiadanam-po ho an'ity olona izay nositrana ara-nofo ary dia sitrana ara-panahy ity ihany koa. Hoy Jesosy eo amin'ny 5:5. Jesosy noho nahita ny finoana ireo, iza le ireo? Finoana ireo, maromaro zany. Izy efa da, miaraka amin'ilay satria raha tsy nanaiky hoentina le marary, dia izy hoe ho sitrana moa, fa izy 5 lahy zany. Nahita ny finoana ireo Jesosy dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka voavela ny elokao. Dikan'izany hoe voavela ny elokao zany dia sady sitrana ny ara-nofonao no sitrana ny ara-panahinao. Ao amin'ny Jakoba 2:1-7. Jakoba 2:1-7 dia izao no voalaza. Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatin'Andriamanitra ray. Dia ninona? Ny mamangy, ny kamboty sy ny mpitondra-tena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin'izao tontolo izao. Ary mbola mafisin'i Jesosy zany ao amin'ny Matthieu 2:5-5. Matthieu 2:5-5 Jesosy. Haitsika ny tantara. Fa hamaly izy ka hanao hoe lazaiko aminao marina tokoa, ahoana? Arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto kely indrindra reto no tsy mba nataonareo tamiko. Inona zany ny ohatra, mifanohatra amin'izay? Arak'izay ataonareo amin'reto kely indrindra reto, iza le kely indrindra, le marary le paralesisa, izay mila fanampiana aminao, izay mila fanampiana amiko, ireny natao hoe kely eo mason'ny tompo. Arak'izay ataontsika amin'ireny olona ireny, tsy olombelona amin'ireny tsika, dia izay nataontsika amin'ny Jesosy, nanaovantsika an'izany. Inona indray ny soratra manaraka, litera manaraka ao amin'ilay shalom? Asa marina zany. Tonga dia hitantsika moa zany lizy humanité sy humilité. Hojerentsika amin'ny teny gasy izany. Ny humanité dia izao, ny maha-olona, ny maha-olona. Zany hoe mijery ny hafa tahaka ny fijerin' Jesosy. Ahoana moa ny jerin' Jesosy atsika? Dia tokony hijerevantsika ny hafa ihany koa amin'ny maha-olona azy, amin'ny maha-olona atsika. Fantatsika ve ny fomba fijerin' Jesosy? Mijery ampitiavana Jesosy. Izany hoe maneho fo moratoina amin'ny fahaolon'ny hafa Jesosy. Ka mametraka avy hatrany ny fanontaniana hoe inona no azoko atao hanampiana izay mila fanampiana? Izany hoe
amin'ny teny frantsay izy teny baiko ilanatiny sensible amin'ny zavatra mahazo zay ny olona hafa izay manoloana antsika izany neny jesosy tsy nanosy-botanana izay olona makeo aminy nijery tamin'ny fijerim-pitiavana jesosy zay ny fijerena maha-olona izay mifanerasera amintsika eo ihany koa ny humanité zany hoe ny fanekena ny maha-olombelona ny tenako zany ahoana moa zany manaiky ny heko aho fa manana hery aho force nefa kosa manana ninona fahalemeko ihany koa ny fanekena izay ary tsy ho ary ho vitatsika na ho haitsika avokoa ny zavatra rehetra sika dia tsy maintsy manao ny tandrify atsika ary ny ambiny dia tokony hapetraksika eo ampelantanin'Andriamanitra ka mametaka azy mamela azy tatana feno ny fiainantsika dia izy amin'izay fotoana izay no ameny banga rehetra ny fiainantsika raha toka mety isika petera voalohany toko fa 5:7 petera voalohany toko fa 5:7 ary apetrao amin'ny fanahinareo fa izy no miay anareo salamo toko fa 5:12 dia manamafy izany apetrao amin'ny Jehovah ny entanao ary izy no anohana anao tsy avelany angozozo mandrakizay ninona ny marina ny anjarako sy anjaranao zany dia zao ny mametraka eo amin'i Jesosy ary ny anjaran'i Jesosy kosa dia ny miay atsika ndesika momba izay fametrahana ny fiainantsika sy ny aiaitsika eo amin'i Jesosy dia akasary anohitra kely isika sary anohitra ino ty rano eny fantatsika hoe rano vera misy rano fantatsika hoe 4 grammes eo ny lanjany ity 125 grammes efa voalanjako a teniko hoe marina sa diso ok tsy dia nilanjany loatra ny zava-dehibe fa zao miankina amin'izay ao anatiny sy ny fomba hitazomako azy izay no zava-dehibe eto izay no sary anohatra tiana hoentina raha tazomiko 1 minitra ohatr' izao ty a dia ahoana maivana tsy eno lanjany tazomiko adiny ray ina mety zavatra isanga mavesatra ozy izy raha nabavy l'olona efa manomboka reraka zany raha 2 minitra efa manomboka reraka tazomiko ray andro ty paralyse ny tanako tsy apetsika eo move niova ny lanjan'le vera tsy niova ny lanjan'le vera inona aran'izany lesona tiana hotsoahana araka ny teneniko teo arakaraky ny zavatra ao anatiny sy ny fomba hitazomako azy no mampa hoe mavesatra tsy mavesatra tsy miova nefa ny lanjaliana fa fatsapatsika azy hoe mavesatra tsy rieraka ny tanantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia zao ohatra niny rano anaty vera iny ny fiainantsika le vera sy rano zany ny souci ny stress ny zavatra mahazo atsika isan'andro ny olana sy ny sisa eritseritsika ray mihitsy ny olana dia vita dia milamina raha ataontsika ao an-tsaina adiny ray zay mahazo atsika sy ny problema atsika sy ny anina dia isika fa efa mety sy mety fampanina satria tsy havita ninina eritseritsika ao anatin'ny ray andro ny olana zay mahazo atsika tazomitsika ao an-tsainao foana move havita zavatra isika tsy havita ninina paralyse tsika araka ny ohatra fanaovana teo izay indrindra ny tenin'ny tompo ny anjarantsika dia ny mametraka apetrakitsika amin'ny toerany amin'ny fotoana mety le vera sy rano dia inona tsisy zavatra mahazo atsika apetrakitsika eo amin'Andriamanitra izay ny toerana tsara indrindra ametsahantsika ny sosia atsika dia manao ny asany Andriamanitra fomba hafa mety ilazana ny tokony anekena maha-olona malemy antsika koa sy ny tokony ametrahantsika ny eta mavesitra potiny azo fijaliana dia zao hojerentsika hoe fifandebiasan'ny andro sy ny alina fifandebiasan'ny andro sy ny alina misy fomba fijery telo eo amin'ny fifandebiasan'ny andro sy ny alina io fijery voalohany
dia fijerin'ny olona pessimista izany hoe maninona mijery lafiratsiny foana mijery zavatra ny olona kamolahy dia zao no teniny zao mba heritreniny raha toa moa ny andro ray dia didinina alina roa ahoana moa zany andro ray firora 24 heures alina anakiroa 48 heures alina anakiroa 48 heures zany hoe alina moa natao atoriana matory roa alina izy zany dia ny atoandro izy ray fotsiny dia avy eo nzay alina roa ka milany manao zany fijery pessimiste zany misy nefa fijery optimiste dia ny fanoatra amin'izay andro ray non alina ray didinina andro anakiroa zany hoe le olona te hiasa foana te hanao zavatra te hahita zavatra te tsy malala oniny eo kosa nefa move ajantsika mitsara hoe diso ve ny ray diso ny ray tsika ny mieritreritra hoe optimiste ve za sa pessimiste za jaratsika ny manadiady ny fiainantsika tsy ray avy fa eo andanin'izay dia misy ny antsona le fomba fijery inona réaliste zany hoe le tena mijery amin'ny maso tsy miangatra amin'ny maso tena izy zany mijery araka ny zava-misy dia ahoana andro ray dia mbiasan'ny alina ray ny alina ray dia mbiasan'ny andro ray ary izay fijery zay no tokony ho fijerintsika eo amin'ny fiainana izay fijerin'ny Kristy ahoana ho Jesosy tao amin'ny Matio toko fahenina ny andininy fa Matio toko fahenina ny andininy fa 7:30 ahoana ho Jesosy no miteny an'izy ity ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy zany hoe ny androany ihany ny tokony iainantsika ny ampitso tsy fantatsika ary rehefa androany ny tokony iainantsika dia tokony anao izay tokony atao zany tsika androany satria izay miseho rehefa avy eo tsy ho fantatsika ary izany fijerena fahitana ny mahaolona zany dia mitarika atsika ho amin'ny inona le asa manaraka teo humilité amin'ny teny gasy fanetretena tarika atsika amin'ny fanetretena tanteraka mba hanakinantsika ny fiainantsika eo amin'ny tompo manetso tena izany no tediavin'Andriamanitra ho ataontsika ao amin'ny Jakoba toko faefatra ny andininy fa efa io izy Jakoba toko faefatra ny andininy fa enina ahoana ho ny tompo nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy ka hoy izy Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa maninona manome fahasoavana kosa ho an'ny manetso tena ho amintsika anie zany fanetseteny zany satria ahazo fahasoavana amin'Andriamanitra isika litera fahatelo Shalom sotra raha arivo inona ny mety hitantsika zany litera zany eo amin'ny fiainana amitié amour marina 20/20 ao amin'ny Marka toko 12 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 1:30 Marka toko 12 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 1:30 ahitsika ny tantara nisy ireo maro zany rehefa mamandrika an' Jesosy eo amin'ny zavatra ataon'i Jesosy eo amin'ny fomba fiainana tokony ataon'i Jesosy ary anisan'izany ity ao amin'ny Marka 12 toko 12 ity izay fantatsika ny tantara ihany koa andiny fa 7:20 ka hatramin'ny 1:30 ary Jesosy namaly hoe ny voalohany ny fanontaniana mipetraka teo alohany ity dia zao ny didy manao ahoana moa no lehibe amin'izy rehetra dia Jesosy namaly ny voalohany dia zao mianory Israely Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah ray ihany koa tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra inona ny faharoa tsy misaraka ireo ny faharoa dia zao tiava ny namanao tahaka ny tenanao dia ahoana tsy misy didy hafa lehibe noho ireo izay diantsika atao amin'ny tenantsika dia aoka ataontsika amin'ny namantsika amin'ny hafa ny fitiavana tian'Andriamanitra ho ataontsika ananantsika dia ninona misy karazany efatra ny fitiavana tsy ho tany saiko fa misy karazany ray
zay tian'andriamanitra ananatsika dia ninona fitia akape moa ve ara-boajanahary ny fananana zany fitia akape zany tsy ara-boajanahary fa surnaturel zany hoe afaiza afa amin'andriamanitra ary zay fitia akape zay dia fitiavana mitavitra na dia ny fahavalo aza dia tiana ny tompo no miteny an'izany ary matoizy miteny dia mino fa ho vitatsika izany zay ilay atao hoe fitiavana akape ny tia hatramin'ny fahavalo hoy izy mantsy ao amin'ny Mateo 5:17 fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ninona fahavalonareo eny mivavah ho an'izay manenjika anareo tsisy afabela amin'izany tsika raha lasy anabavy malala fa raha tsy mahavita izany tsika dia tokony angataka amin'Andriamanitra mahavita izany ka ho tia ny olona rehetra tahaka ny tiavan'i Jesosy n'ilay vehivavy Samaritana izay inona Samaritana sy ny Jiosy tsy mifankahazo toa hoe mpifahavalo mihitsy kanefa Jesosy nanome ohatra fa tsisy fahavalo na dia iray azy na dia ireo firenena izay manao azy mihevitena ho fahavalo aza dia namantsika avokoa. Faefatra litera L aiza ho aiza inona lizy fanontaniana ihany loyauté eny mety marina zany fa androantsika dia hijery ny atao hoe liberté ao amin'ny Korintianina faharoa 7:7 inona voalaza ao Korintianina faharoa 7:7 dia izao voalaza fa izao kosa milaza aminareo zavady ary ny tompo izany fanahy izany ary izay toerana fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana inona moa fahafahana voalaza eto fahafahany gilet jaune ve sa fahafahany ohatrany définition fahafahany zao tontolo zao ka hoe samy manao zay mahafalifaly ny fony na zay mamiramirana ny sainy zay ny fahafahany zao tontolo zao zay tiany ny atao afaka izy zany fa ny fahafahana lazaina eto dia zao ny fahafahana misafidy safidy inona ary fafidiny mety sy ny tsy mety zany hoe misy zavatra roa foana tsy maintsy ataontsika choix tsy maintsy ataontsika safidy anaovantsika safidy eto amin'ity fiainana ity tsisy afa-tsisy telo roa ihany ny mety sy ny tsy mety ny tsara sy nina ratsy ny marina ny azo atao sy ny tsy azo atao Andriamanitra ary zay mahafitiavana an'Andriamanitra manome antsika safidy tsy hanana ny biby zany fa ny olombelona ihany no nomeny mahay misafidy nomeny fahaizana misafidy dia sika izany ka tokony tsy ho ararotintsika zany fahalalahana izany misafidy izany anaovantsika izay tanin'ny kibontsika ao amin'ny Deutéronomia 3:7 Deutéronomia 3:7 dia zao ny voalaza miantso ny lanitra sy ny tany ao anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ninona ny fiainana sy fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao men'Andriamanitra safiditsika kanefa omeny ihany koa ny vahaolana mba hananatsika fiainana dia zao ny fidy ny fiainana fa tsy ny fahafatesana ary ifidy ny fitahiana fa tsy ny fanozonana. Ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina voalohany 10:7 dia milaza an'izao fiteny izao manoloana ny safidy manoloana antsika ny zavatra rehetra dia ahoana azo atao nefa misy nefa tsy ny zavatra rehetra no maninona ny mahasoa ny zavatra rehetra no azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mba mpandroso manana safiditsika eo amin'ny fiainantsika raha lasy anabavy malala Tesaloniana voalohany 5:9 Tesaloniana voalohany 5:9 ahoana ozy fantaro ny zavatra rehetra dia ina ilay safidy tokony ataontsika asony mafy izay tsara raha lasa manana harena isika amin'ity baiboly ity manana harena isika amin'ny fananantsika an'Andriamanitra satria efa toro atsika ny lalana tokony alehantsika ary
amin'ny mahafitiavana azy dia hanome ny safidy isika mba hifidy izay lalana tokony aleantsika ary ny sitrak'Andriamanitra dia ilay lalana izay nisoritany no aleantsika. Litera manaraka fahadimy ve zany sa fahadimy litera O. Misy afaka miteny ve raha satoany obéissance raha izay tsy afaka ny an'ny obéissance atsika raha tsy manokatra ny fotsika zany hoe ovrira zany le izy. Fankavantsika ny fotsika any Kristy dia inona mahatonga atsika hanana fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Filipianina 4:7. Filipianina 4:7. Dia vakitsika amin'ny sesy izay efa hita etsy. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy, zany hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ihany no ahazoantsika ny fiadanan'Andriamanitra. Jaona 4:7. Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malelo na matahotra ny fonareo. Ovrira, manokatra ny fotsika. Misy antso ao amin'ny Apokalipsy 7:20. Haitsika tsy enjera angamba zany. Apokalipsy 7:20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feoko ka mamono ny varavarana, tsy ny varavaran'ny tranontsika io fa ny varavaran'ny fotsika, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Satria Jesosy tsy hitantsika ny vatana ankehitriny fa afaka miditra ao am-potsika. Inona ny safidy tokony ataontsika amin'ity litera O-ty dia ny manokatra ny fotsika mba hahafahan'i Jesosy miara-misakafo amintsika isan'andro, isan'ora, isan-tsegondra ao amin'ny fiainantsika. Litera farany Shalom. M. Inona mety ho dikan'io M io mba hahafahantsika mahita ilay fiadanana, ilay shalom eo amin'ny fiainantsika. Ilay tantara nataony Marin teo, miséricorde. Teny gasy dia hoe famindra-po. Apetraka ny fanontaniana, ny fahaizana mamindra fo ve ara-poajanahary amintsika olombelona? Mazava ho azy fa tsy haitsika amin'ny mahisikasika ny mamindra fo amin'izao amin'ny mampeloatsika sy amin'ny matetu amin'ny teny frantsay atsika dia sarotra ho atsika satria eo le ampopoan'olombelona. Kanefa vitantsika zany raha lasa anabavy malala satria vitan'i Jesosy foana izy teto ambonin'ny tany. Ary amin'ny surnaturel azy dia tsy maintsy maka an'izay hery surnaturel izay tsika dia any amin'ny Jesosy izany. Ary ny famindra-po izay nananan'ny tante Annette dia nitarika ao amin'ny famelan-kely koa any zandrikely Pierrot. Ny familany zany izay zava-dehibe dia tsy azo ialana eo amin'ny fiainantsika kristianina. Ahoana ny tenin'ny tompo ao Matthieu 4:4-7. Matthieu 4:4 sy 5:12. Mikasika ity famindra-po sy famelan-kely koa ity. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia ahoana? Misy fepetra eo dia amela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Mamperitreritra zany ho atsika izay mbola manana alahelo, manana fo mbola tsy mite amela heloko. Miteny ny tompo, raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha toyany tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia ahoana? Tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Ary avao tsy voavela moa fahadisoantsika, tsy voavelan'Andriamanitra dia inona no vokatr'izay? Verysika. Ohatrany karazany manota ny fanahy masina zany sika, tondra ho amin'ny fahaverezana. Matthieu 4:20, 9:5-7. Matthieu 4:20, 9:5-7, momba ny famelan-kely koa ihany. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Rehefa mamela sika zany, rehefa miteny hoe mamela
dia inona ny vokatra izay, inona ny tokony ho ambadika izay, manadina. Tsy averina anjay raha pitsy ianao aromaly. Rehefa mamela dia manadina. Raha mbola matadidy an'izany tsika, dia mbola tsy famelana vokatry ny fo zany, tsy famelana avy amin'Andriamanitra zany, fa mbola famelana misy ampopo ihany. Voilà. Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 12. Rehefa nanontany an' Jesosy Petera eto, ndeha ovakitsika. Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 12. Dia nanantona Petera ka nanao taminy hoe, Petera fantatsika ny toetra ny Petera, ny tempérament ny Petera araka ny toten'ny pasteur teto. Tompoko, masasa Petera, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy. Eo amin'ny fomba jiosy zany dia misy an'izay. Ny azy zany ny fomba jiosy hoe tsy maintsy mamela rahalahinao ny olona indimy. Zay zany ny condition ny jiosy, indimy ny olona ray. Anatin'ny ray andro zany na anatin'ny anina. Dia Petera zany mba te ila ranondrany amin'ny Jesosy hoe isa masina. Impito vao izy Petera. Hatramin'ny impito va. Zany hoe na tobony kely ilay isa dimy fanaony jiosy dia nataony hoe impito va. Ahoana izy Jesosy? Tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, araka ny eritreretin'ny Petera, fa hatramin'ny firy? Impito amin'ny fitopolo impito. Zany hoe firy zany? Ho an'ny mathématicien. Impito amin'ny fitopolo impito. Ataontsika hoe 490. Ao anatin'ny ray andro fa tsy ao anatin'ny taona na roa taona. Ka ahoana moa tsy avitantsika zany, move za anota amin'ny vadiko na ny zanako ao anatin'ny ray andro 490 fois. Tsy possible zany. Tsy possible. Mathématicien nava nanao calcul firy? 539. Va mbola betsaka noho ny hitantsika zany 490. Dia zao azosika atao tsara zany ny manantanteraka io tenin'ny tompo io, ny mamela izay manana na vita adisoana amintsika ao anatin'ny ray andro tsy voafetra. Izay no famelana avy amin'i Jesosy. Satria nahoana? Raha toa marina moa Jesosy ka tsy manao izany amintsika, amiko, dia inona ny zavatra mety hitranga? Zavatra mety hitranga dia fantatsika. Raha tsy maharitra amiko Jesosy satria za dia mpanota, tsy mendrika, dia eo very androany sy dia androany sady satria nahoana? Raha anao ny toetrantsika Jesosy dia very daholontsika. Very daholontsika. Ka noho izany raha lasa ny vavy malala, aoko sika hanana ity saloma ity. Hanana izany hoe mpitondra fiadanana, toetra mitondra fiadanana eo amin'izay manodidina antsika. Ao amin'ny tokantranontsika aloha voalohany indrindra, eto amin'ny fiangonana, ary any amin'ny fianarana, any amin'ny toeram-piasana, mba isika no hitondra fiadanana ho an'ny manodidina atsika. Satria izany no baiko ny tompo. Ary izany no ahafantarana fa mpianatra Andriamanitra isika. Ary dia hovakin'ny olona fotsiny hoe misy zavatra hafa tahaka ny Daniela ao amin'reto amin'ity olona ity, ao amin'ity Alain ity, amen. Misy zavatra hafa izay hita mitsikaritra hoe tena hafa mihitsy, hafa mihitsy. Ka izany no irina ho hitantsika, ho azosika tsirairay avy. Averiny indray mandeha Salome S, izay ho an'izay nanaraka, ho an'izay natory moa dia tsy havaly an'ity mihitsy. S, solidarité, service. H, humilité, humanité. A, L, O, offrir, obéissance, nampininy anabavy mety foana, ary ny M, ireo rehetra reo dia mitarika ao amin'ny M, famindrapo, miséricorde. Tafiraka amintsika ny Salome avy amin'Andriamanitra, ka miala eto sika dia olona vita fihavanana sika samysika, ary olona vita fihavanana amin'Andriamanitra sy isika. Joda
Fakitsika ity aorianan'ity hira izay mitory fiadanana ao Kristy ity. Manasa ireo izay voatendry amin'izany mba hitsangana avy hatrany. Avy eo dia hofaranantsika amin'ny teny izay voasoratra ao amin'ny Joda ny toriteny. Si la vie d'ici-bas t'a déçu, si les joies semblent fuir très loin de toi, si l'amour n'embellit plus tes jours, ne désespère pas car Jésus-Christ est là. Si l'angoisse et la peur te saisissent, si nul n'a que solitude comme compagnon, pas car Jésus-Christ est là. Remettez à moi tous vos fardeaux, je vais m'en charger, a dit Jésus-Christ. Apportez à moi vos soucis, en retour je vous donnerai la paix du cœur. En retour je vous donnerai la paix du cœur. Si la vie d'ici-bas t'a déçu, si les joies semblent fuir très loin de toi, si l'amour n'embellit plus tes jours, ne désespère pas car Jésus-Christ est là. Remettez à moi tous vos fardeaux, je vais m'en charger, a dit Jésus.
Joda ny andininy faharoa. Joda ny andininy faharoa. Hampitomboina ho anareo ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Tanteraka amintsika ny izany teny, izany tononkira, izany karaha mametraka ny fiainantsika, ny enta-mavezatsika eo amin'Andriamanitra isika dia ahita tokoa izany atao hoe fiadanana tanteraka izany. Amen. Andriamanitro misaotra satria teny taminay indray ianao anio tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Aiza tokoa moa tompo no ahitanay fiadanana raha tsy eo aminao rery ihany. Eo aminao no misy ny fiadanana, ao amin'ny teninao no misy ny fiadanana, ary ny fankatoavanay ny didinao ny fiadanana. Andriamanitro, omeo anay ny fananao masina mba hanamboatra ny fonay, ary ny teninao izay noentina taminay androany ane mba aniry am-ponay ary hitondra ho lasa fiainanay, ary izay tsirairay avy reto raha eo dia ho ampiasainao, ho vavolombelonao, ho fantsona hitondra fiadanana eo amin'ny manodidina anay tsirairay avy. Izany tompo no fanirinay tsirairay avy, ary mangataka aminao zahay mba hanala ny haizina rehetra ty am-ponay, hanala ny lonilony rehetra, hanala ny avinavina rehetra, fa mba hisolo fitiavana famelan-keloka raha eo ary fiadanana izany. Tsotra raha eo. Amen. Amen. Avy amin'ny tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy, hiaraka amintsika n'aiza misy atsika, na ny ampianarana, na ny ampiasana, na eny andalana, na atao am-piangonana. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo. Amen. Afaka hoan'ny sakafo tsika. Andriamanitro, misaotra anao isay.